Anisan'izay vaovao fahasalamana izay dia tovovavy kely vao 9 taona tsy dia salama nanomboka izy teraka no entina antsika ato anatin'ity fanadidina ity, tsy afaka mipetraka, tsy afaka mandeha, sahirana nefa ny ray aman-dreny tsy afaka tena manaraka ny fitsaboana nyity zanany ka mila fanampiana amin'ireo malala tanana. Jimmy Mara Daniel sy Mamira Samuel indrindra ary no mitatitra izay vaovao izay. Tovovavy kely 9 taona Rolantine ny zanak'olona sahirana avy any Akadimondry Sakay izy teraka tsy ampy volana ary nanomboka teo dia hita taratra fa tsy dia salama loatra ilay zaza. Izany mety ohatrany hoe tsy ampy manositra izany dia fony amin'ilay lalan-drà madinika mbola manomboka fa mahitsy ilay izao vao tamin'ny herinandro dia nanomboka tamin'ny herinandro ity. Na dia efa 9 taona azy Rolantine dia tsy mbola mahay mipetraka, tsy afaka mandeha. Te hitsabo ny zanany tokana nefa ireto mpivady ireto saingy noho ny hoety manana dia tsy afaka manatateraka izany. Hany ataon'izy ireo amin'izao dia ny mitondra ny Rolantine any ny mpanotra. Misy lavatanana dia mila fanampiana izay. Ho an'ireo maniry te hanampy ny Rolantine kely dia afaka miantso ny laharana 033 43 433 12.